ampianaro ny hafa koa zay maimamza ampita izany amin'ny hafa ampianatra ny hafa fa isika ary amin'ny andiny fahavalo ny aika misy foto-kevitra lehibe tiana ifandraisan-dahatra amin'izany soratra masina zany tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia rehefa tamin'ny taranaka Davida araka ny filazany tsarako tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty zany no fampatsiarovana lehibe atao amin'izao vaninandro misy antsika izao namaky ny Samuela faharoa toko fafito sika mahatsiaro ny ady varotra nataon'ny Davida tamin'ny Jehovah Andriamanitra hoe hanangana tempolo anao a Jehovah. Io Jehovah tamin'ny Davida hoe tsy anao nanao ny tempolo ahy fa ny zanaka terakao no anorina zany tempolo zany ho ahy. Dia ny falian'i Davida zany fampanantenana sy faneken'Andriamanitra izy no nanangana tempolo an'i Jehovah. Taranany nanangana tempolo an'i Jehovah. Dia mahatsiaro an'izany ataon'Andriamanitra mpanomboany zany sika. Fa raha hoe tsarovy Jesosy Kristy, tsy Jesosy Kristy tao Nazareta tany Palestina mijanona tao amin'ny faritry ny any mitsarovatsika fa ny zavatra rehetra mifamatotra amin'izany tsarovatsika tokoa. Teo izy hitantsika tamin'ny Luka toko fahavalo teo lehilahy efa nafatotry ny demonia nandritry ny taona maro rehefa nanontany izy iza ny anaranao legiona une légion 2000 personnes raha ao anatin'ny légion d'armée anankiray demonia 2000 zany taon'ny lehilahy tsarovy zany fa efa herin'i Jesosy Kristy zany manasitra na mididry ny demonia niara taon'ny lehilahy io dia sitrana ary saina mitafy lamba izy rehefa avy mitanjaka sy miananana tany fona tany zany Jesosy zany mitsarotsika raha manatrika an'izao toe-javatra misy ankehitriny zao ilay Jesosy manana fahefana mandresy hatramin'ny demonia mandresy ny aretina rehetra. Dia ndao mba averina atsiaro amin'ny tompo isika mianakavy sokafy kely ny baibolinao ao Petera faharoa toko voalohany ho an'izay mahavatra manaraka ahy ao amin'ny FB dia atsiaro fa efa lazaiko taminao izy io tamin'ny herinandro e. Petera faharoa toko voalohany ny andiny fahadimy. Makiko miatakadana tsara toy nanaovako azy tany anatin'ny FB teboka mandeha maro-teboka koa noho izany dia manaova izay zotompo rehetra kosa ianareo ka amin'ny fionareo dia maneho fahatanjahantsaina ary amin'ny fahatanjahantsainareo dia fahalalana ary amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana ary amin'ny faharetanareo dia toe-panaraka an'Andriamanitra ary amin'ny toe-pananareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra fa raha nananareo zany zavatra sady anananareo betsaka dia tsy avelany zany ho malaina nao tsy avokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara amin'ny Jesosy Kristy tompontsika fa izay tsy manana izany zavatra zany kosa dia tojamba ka tsy mahajery lavitra sady manadino ny nanadiovany azy tamin'ny fahotany fahiny izy nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Tsarovy fa olona mpanota ianao dia nanatona ny tompo ianao ndray andro zay ary manatona azy ianao isan'andro
dia mangataka fanadiovana fameron-keloko. Aza toneny zany fa fanomezana kado men'Andriamanitra anao isan'andro zany. Tsarovy Jesosy Kristy. Amin'izao vaninandro misy antsika zao ry havako, mitady anakona mihitsy azany fahatserovana sy fanatonana ny tompo zany ny toejavatra hitantsika maso fa azantsika hita amin'ny herin'ny aza variana amin'io, aza mitanondrika amin'io. Jesosy jerena raha tsaronareo ny Hébreu 12:25 dia zay nampatsepika tamin'ny mijery any Jesosy tompony filotsika sy mpanefa azy. Mijery any Jesosy fa tsy mijery ny Covid-19. Mijery any Jesosy fa tsy variana maty ndray rano, lotomandry ndray rano, dia variana any, dia mitanondrika any, dia kivy any. Tsia tsarovy Jesosy Kristy taontsika. Ilay efa natsangana tamin'ny maty nandresiny fahafatesana. Zany Jesosy tompony fahefana nandresy hatramin'ny fahafatesana zany. Tsarovy. Ampatanjaka ny fonao zany, ampatanjaka ny sainao zany. Fa na inona fanafody hanina, na inona fitandremana atao, rehefa ketraka ny sainao, midina ho azo ny hery fiarovana ao anatinao ao. Rehefa matanjaka sady fonao zany mankitsika Petera faharoa teo. Rehefa matanjaka ny sainao, mifikitra ny tompo ianao, miakatra zany hery fiarovana zany ao anatinao, rava ho azy zay ho ataony Covid any ao aminao ao. Atanjao amin'ny fijerenan'i Jesosy ny sainao, asehory ny fonao an'i Jesosy nandresy ny fahafatesana io. Tsarovy Jesosy Kristy izay efa natsangana tamin'ny maty. Ilay avy tamin'ny taranaka Davida araka ny filazany tsarako hoy ny apôstôly Paoly. Jery tsara zany fahasain'ny apôstôly milaza zany hoe manana ny filazany tsara izy. Dia ilay manambara fa i Jesosy ilay avy tamin'ny taranaka Davida, ilay nolazainy Samuela faharoa toko fafito teo, avy amin'ny taranaka Davida, nanaovan'Andriamanitra fanekena mandrakizay. Dia anatanterahany tompo zay efa nekeny hatao amin'ny alalan'izany taranaka Davida izany. Ary zao tsarovy fa reny toejavatra mitrangy reny alebiazy ny devoly ohatrany nareo reny fa zatra mijery lopy. Raha kely pirifitra ohatrany singamboliny atao ambany lopy eo lasa ohatrany vohazo gota be. Dia ataony devoly tahaka izany io Covid tsy tamaso alebiazy ny devoly eo an-tsainao dia kivy ianao. Tao mazava ny hevitra tsy hoe tsy miraharaha dia averao anao io anao fa za tsy raharaha, dia mivoaka ny trano anao tsy manao arovava akory, dia tonga any aman'io dia tsy mampanina anao zay izy mifandray aminao, izy mifampikasoko aminao hoe tsisy raharanao. Tsy zany a. Dia hoe manasa tanana matetika dia tsy raharanao zany. Tsy zany dikan'izany fitehitika azy zany. Na tsy nisy Covid azy no manasa tananao foana. Izy anisakafo tsy manasa tanana. Mainka fa misy an'izany fampitandremana zany dia manasa tanana ianao. Tsisy misakana anao mihitsy, tsisy manome saina anao mihitsy aza manasa tanana. Sy ny maro samihafa amin'izay efa atao amin'ny hira dia averinberina isaky ny manatrika ny televiziona ianao ka tonga iny namantsika mpitondra ny taremaky iny dia fa tsy maintsy mandre foana ianao hoe sasao ny tanana. Dia mamerimberina eo zay mba afaka miteny eo zay mamerimberina ireo geste barrière rehetra ireo. Dia ao anatin'izany toejavatra zany sika taona hiaritra. Ary zany nandraisako ny texte andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo eo amin'ny andiny fahasivy hoe ny amin'i Jesosy Kristy no hiaretako fahoriana. Dia ilay fahoriana miaritra amintsika mianakavy eo. Hiaretan'ireo mandreny zany hoe nodimandry rana, nodimandry ny rahalahy mpitandrina rana,
fahoriany zany a iaretany reny mba hitrakanao tsy mety ho kivy asaody hoe miaritra dia tolofika eo ianao tsia fa mitraka ianao miaritra zany olona miaritra zany olona matanjaka zany olona mahery zany inona mieritsika Jesoa Kristy tsarovy Jesoa Kristy tompitsika am'izao vanim-potoana zao tokoa manko a rehefa lazay ny olona verimberin'ny olona itikitiny ny olona any anjeranao hatrany etsena any ataovy an'izao ataovy an'izao tsy maintsy mahatsiaro anao hoe misy anankiray any azoko enkinana fahoriny reny zavatsarotra reny nanaovantsika le ny hira reny hoe natin'ny zavatsarotra atrena ny hira fanampiny voalohany hira fanampiny fahatelo misy zavatsarotra atre fa izao ankany amin'izy tokoa ianao ankany amin'iza ianao raha ty zao tontolo zao tia fantatro loatra tsy ho tany saiko eto ianao malala betsaka no zany zay miteraka fahoriana ho atsika ho vetivetitsika ino manaraka ny televiziona eny mba nomena rahetsika anao taolokely tao be loatra hono zany dia nahena fahoriana zany tsy nisy covid azy tsy misy fihiboana zany aza teto miokototsy ianao mandeha ny andalana eny io olona tsy mihinan-kanina maty andalana eny io olona mba niteteza anao tsisy hohanina tsisy hotafina tsy misy covid zany tamin'izany maika zao tsy miasa asa rovinako ilazana hoe tsy maintsy miasa tsony nareo tsy mihinan-kanina zany maty ny anohanana ao an-trano rehefa raha fahoriana zany afa iaretantsika ary tsy aradinoantsika ny Jesoa fa efa resin'ny Jesoa avokoa zany rehetra zany toy ny voafatotro sika ao an-trano io fa tsy toy ny olona migatra tsy mahazo mivoaka vao mivoaka nefa misy miteny mandeha miditra raha vao tonga le ora voalaza hoe tsy maintsy omeo hatrano zao fa voatrasa ny andany mody ianao na sanatria mandovola ianao sanatria voasazy ianao migatra zany olona zany ty vao misy firenena feny olona migatra malelera ny tanàna toy ny voafatotra hoy ny apôstôly Paoly ary nahafinaritra ary ny heritro herinao ny ten'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra tsy voafatotra io tenin'ny tompo io na aiza andrenesan'ny olona ny tenin'i Jesoa Kristy tompo io dia mahery izy afaka mitraka izy afaka mandresy zay mety mampahory azy rehetra izy tamin'ny herinandro iny a misy olona zay tao televiziona tao a resaka be izy miaraka amin'ny rangaha fatapatatro zay a saika miantso tamin'ny telefona mitsy miantso azy hoe mba valio kely ara maotody tsy afaka miantso moa fa dia ianao mirehitra fitoerany fotsiny ao mandrezahatra teneniny zava-diso rehetra io teneniny eny amin'ny televiziona eny anadiovany ny diso ataonry zareo miaritra amin'izany isika fahoriana zany avako zany hoe no iretako ny fahoriana ny amin'ny zavatra rehetra no ny amin'ny olombofido iny apôstôly Paoly miaritra mba ahafahantsika tody amin'izay andro zay zay sika tsy maintsy mino sika tsy maintsy matoky sika tsy maintsy maharitra ny andry fa tsy mandrakizay akory zany fihiboana zany aiza nisy an'izany de hoe dia mandrakizay kokoa mihiboka sika tsia tsy maintsy isokatra io
ina raha sinda tafaona zay tamin'ny fotoana aminy efa fantatrareo ihany koa izy ty fa lazaiko tamin'ny fotoana nanomboka hiboka sika tany volana marsa tany hoe dia nony amin'ny dia mihiboka sika katona matrano ka na raha isy zavatra matao tsy mahazo mihoatra ny dimapolonareo na aiza na aiza hatrany am-piangonana dia teneniko tany amindreo raha tompona andraikitra amin'ny fiangonana mory irery raha tanareo tany am-pivoriana tany tsy maniady varotra venareo mba tsy dimapoloko sa président io zao any zone France io votation eo amin'ny téléone hoe izy reo ono isan'andro dia mamokatra vava foa dia amizay izy afaka misokatra foana fa reny ny orinasa mahazo misokatra zao dia ny fiangonana tsisy ilany firenena azy dia akatona taizy ianao nahita organisation matanjaka mihoatra ny fiangonana fa efa nanandrana zay tao anatin'ireny hoe tsy mihoatra ny dimapolo reny tonga ao am-piangonana anjaina ndray metatra apetraka miary vava sasana ny tanana sasana ny tongotra ampidirana tsy mifampikasokasoka tanterana fanampavana irava rehefa aveo milahatra io tsy mbola nahita an'izany anao teto ambony tany hoe nirava atao ny teatra teo dia milahatra ny olona mivoaka atao am-piangonana milahatra ny olona mivoaka dia ody voalamina voafehy zany fiangonana zany fa somo mikatona izy dia vao mainka mampitombo ny ororon'ny olona zany hoe hoaiza zany ianao io aiza ianao mialo koa amin'izy ianao miatoraka tsara olo Jesoa Kristy amintsika fa izy tsy mba mandaa zay manatona azy ary hitanay mitondra fivavahana zany ao anatin'izao fibony zao mitombo ny etaetan'ny olona ny tenin'Andriamanitra mamaky FB zany ianao be fampizara tenin'Andriamanitra lasa mpitoro-tena-totsika mianakavy zao manesy lahatra dia zao manoratra atao etaeta ny tenin'Andriamanitra mahatsiaro ilay Jesoa Kristy velona mandrakizay dia mifampahery eo sika mianakavy dia tao amintsika anaka mba tahaka izany hatrany a mifampahery nanaovana nira fanampiny faefatra amby roapolo dia mba ahazo hery isika ao anatin'ny fiboana ka tsy angina fa hifampizara ny ten'Andriamanitra hatrany zay ny apôstôly Paoly zany ny aretako no ny amin'ny olona fidy mba azony izy ireny koa famonjena zay ao amin'ny Kristy Jesosy inona nefa zany zany miaritra mba fako ny torony amin'ny Kristy na inona mitranga na inona miseho tsy angina aho ambarako io Jesoa Kristy tompoko io amin'ny olona rehetra ary fandresy lahatra sika fampitaony sika zakasika makao amin'i Jesoa Kristy tsy misy azonao hialofana eto tsy misy azonao hiantoany eto tsy misy azonao hitokiny eto amin'ity zava-mitranga rehetra ty fa tsy ao amin'i Jesoa Kristy ihany fa zany tokony omeny ny soratra masina ao atsika jereo tsara lay zazalahy lazay ny dikatoko favany teo taona firy io tsy voalaza ny isany fa efa ela no nampijaliany teminiany io fa rehefa tafaona tamin'i Jesoa izy dia sika ny olona rehetra tao an-tanàna tsisy nanampoana zany hoe ho sitrana zany izy zalahy io izy rehetra nahitan'ilay zay zalahy eo an-tongotsy Jesoa io sady misaroko mitafy lamba no asaina izy ny tsy fa namatotra an'io izy ny tsy fa namolaka an'io zazalahy io tamin'ny aretiny demoniaka io fa tsisy nasitrana azy Jesoa ihany zany ny finoantsika zany ny tokontsika zay manatona ny tono miankina amin'ny Jesoa Kristy mandresy na inona amin'izao zavatra mitranga rehetra amin'ny fiainantsika izao dia ianao
anao isan'ireo olo-mofidy ianao anaka diny Jesosy Kristy tamin'ny rano ianao dia antony aretako mba afaka mitory aminao ny filazantsarany ary afarao koa avakinao ny Timoty faharoa toko faharoa manomboka amin'ny dininy faharoa sy zavatra renao tamiko dia mba ampianaro ny hafa koa izay ampianatra ny hafa kosa ampitao amin'ny hafa zany ery fahefany Jesosy Kristy letsangana tamin'ny maty zany fa aza vela hiondrika eo ny namanao aza vela hitanondrika eo ny havanao aza vela hoketraka namantsika fa tao izy akao amin'ny Jesosy ary mampioenao tsy anao koa no hamindra hery ao aminy tsy anao koa no hamonjy azy fa i Jesosy izay ampionao aminy no ampahery azy ary ananan'ilay hery fiarovana ary anasitranan'i Jesosy azy fa ny antsika tsy fiarovana ihany tadiavintsika fa fanasitranana mihitsy hainareo zany fomba fiteny zany ankehitriny malaza be zany misy ny fiarovana misy ny fanasitrana any antsika sady miaro no manasitrana zany Jesosy Kristy amintsika zany dia ny rano tompo anadiovany ianao ampanodidinany ianao tsy akasika ianao ny ratsy tsy akasika ianao zany aretiny zany koa mpaherezina ny zanak'Andriamanitra tsirairay mpaherezina ny kristianina rehetra manokana man'ireo havantsika manamanjeo kehitriny izy Andriamanitra ny ampitraka anareo arao ahafanareo mitoraka amin'ny tompontsika mametraka zany faoliny zany eo anatreny ary mangataka fampiononana ho anareo koa zahay afanareo matoky ilay Andriamanitra mombantsika mandrakariva ho andreo any anatin'ny fitsaboana marary tamin'ny sain'ilo atao zao rehetrarehetra zao minanana zao ataovy an'izao zay tratry ny ampelantanana ataovy tsy maninona zany miheviko hoe mihinana tongolo gasy inona tsy lazain'ilo rehefa mijery any amin'ny FB any ianao fa izao ireny rehetrarehetra reny eto manko eo amin'ny tompo dia ampanasitrana ny tompo anao ireny fa Andriamanitra mpanasitrana ny Andriamanitsika tsy mba Andriamanitra mitanisa fahatosoana aminao ka tonga anao ketraka dia tsy ampianainao ntsony tsy mba Andriamanitra sanatria manao anao fahavalony dia tsy mirarahanao mihitsy ny Andriamanitsika tsy etsy zany izy ary Andriamanitra ny olona ao anatin'ny fahoriana indrindra ny Andriamanitsika le fahoriana tsy le hoe misy modomandry ihany fa le miaritra zavatra mafy miaritra zavatra sarotra zany no hiaretako hoy ny apôstôly Paoly dia io fiaretatsika io indrindra no ahafahantsika mahazo an' Jesosy fa lazay ny mpanao salamo fa Andriamanitra mory azy indrindra amin'ny fahoriana ny Andriamanitsika dia manatona azy eto makeo amin'io adinao io eto makeo amin'ny fahorianao io eto makeo amin'ny zava-tsarotra atrenao io makeo amin'ny Jesosy matokenao fa mamaly sady mamonjy anao ny tompontsika izy membonahitra averiny ilay tsarovy Jesosy Kristy izay efa natsangana tany maty ilay avy amin'ny taranaka Davida araka ny filazantsarako fa io no mamonjy atsika io no manafaka atsika io no manasitrana atsika io no mampahery atsika io no tsy maketraka atsika io no andresentsika zavatra rehetra ao anatin'izany ny Covid-19 izay mampiorory zao tontolo zao fantatro tsara zany fa ny tazomoka dia efa nahafaty olona eninjato mihoatra fa ny Covid fa ny le chiffre officiel mbola tsy ampy valopolo akory kina mampiorory anao zany manatona ny tompo handresenao zany tsy nalavako maherezy anao tosika anatiny atao mivavakisika tomponay eo mangataka aminao zay ary tsay eo anatinay ny hery sy ny fahefanao entinay mandresy entinay miadika ahafahanay mitraka
mampiororo an'izao tontolo izao arety mandringana Covid-19 izay ny coronavirus. Atotra tompo fatafianao hery ahafahanay mandresy izany izay rehetra. Sanatria hoe tsy nahazo izany akory ireo rahalanay nodimandry ireo, fa fotoana efa hodiny rahateo izao ianao Andriamanitra mamaritra an'izany amin'ny fiainany tsirairay. Fotoana efa hodin'ireo makany aminao ireo izao dia nalainao ny mpanomponao hitoetra ny amfonena mandrakizay sy efa namboarinao azy ireo. Fa izay mbola eto mijoro vavolombelonao, tafio ny herinao ahafahanay mandresy tsy ketraketraka. Andriamanitra velona ny Andriamanitray, Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana ny Andriamanitray. Andriamanitra tsy mahafoy anay, tsy misaraka aminay ny Andriamanitray. Andriamanitra mitoetra ao aminay, momba anay mandrakariva ny Andriamanitray. Halleloia! Dia rainay mandrakizay ny anaranao, fa tia anay ianao. Ny anaranao Jesoa Kristy no anandratanay izay mivavaka izany. Koa rio tahotrao ny olonosa fo, fa tsy maintsy tanteraka izay teny nataon'i Jehova Andriamanitrao ao amin'ny Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Dia ampahirizan'Andriamanitra sika ry havana, arovan'Andriamanitra ny haintsika ny finoantsika, ary dia mijoro vavolombelona hatrany sika amin'izay toe-javatra mitranga rehetra sy hatrentsika aza ketraka.